Androany amin'izay zany zao ny hevitry mahakasiky ny Prime Ministre zay voatendry amin'izao Prime Ministre vaovao ho atsika malagasy. Prime Ministre fa raiky amin'ny telopolo raha amin'ny filazan'ny mpanao gazety anazy. Aneo ny fomba fijeriko zaho androany. Fanamariana voalohany aloha de zao: ny fomba firesatsika amin'ny Facebook ato, ny fitenenana zavatra tsy marina, ny fitsahotsahoana, ny fakatoavana an'izay tsahotsaho zay. Satria raha nandeha ny fotoana ny andrasana ny voan'ny Prime Ministre vaovao de maro ny resaky nandeha teto amin'ny Facebook, samy milaza ho mpaminany sy mahalala tena hoe zay mihitsiny, misy mitoko teny fatratra mihitsiny. Fa ifaniry soa ministry ny fitsarana noho Prime Ministre eo. Zay aiza zay faniry soa amin'ny Prime Ministre eo zao zay. Zay le teneniko foana hoe isika malagasy de mora andairana tsao, mora ampiretina afo, mora rangitin'olona amin'ny zavatra tsy mbola fantatra, amin'ny zavatra tsy mbola hay. Averiko foana, zany foana hoa tsy mba iresako zavatra tsy ananako pirofo. De aiza zao zay tenitsika rehetra teo fa Prime Ministre eo faniry soa herinay. De fa tsao aparitaka zavatra diso. Zay ray voalohany. Faharoa, ny fomba fijeriko makasika ny ilay Prime Ministre vaovao, voalohany indrindra aloha miarahaba anao andray matoa Prime Ministre, andray miasa dido amin'ny firenena. Mirarosoanao ihany koa atafita, atotosa soamatsara ny asa zay sahaninao, ary araky ny amin'ny filany vahoaka malagasy sy ny filany firenena malagasy. Koa mirarosoanao ndray matoa Prime Ministre. Fomba fijery faharoa de zao: raha ny kabary ny filoha de nilaza fa anisan'ny safidianany ny Prime Ministre vaovao dia noho io Prime Ministre eo hentitra. Zay aloha voalohany, hentitra. De ny faharoa, noho io Prime Ministre io hentitra amin'ny fanapahan-kevitra. Zay faharoa, hentitra voalohany, olona matotra be zany, dia hentitra ihany koa amin'ny fanapahan-kevitra. Zay zany anisany ny safidianany filoha araky ny kabary zay nataony. Eo ihany koa moa ny safidian'ny Assemblée nationale zay maro anisa nahalany amin'ny fanolorana ilay Prime Ministre. Manaraky zany rehefa natao ny filazana ny asany zay tany aloha mandra-patongavany amin'izao maha Prime Ministre azy zao, de somary betsabetsaky ihany. Fa zavatra ray fotsiny zany no singaniko, ary zay zany no ampidirako amin'ilay teny hoe hentitra amin'ny fanapahan-kevitra. Le hentitra amin'ny fanapahan-kevitra manko misy karazany roa. Hentitra rehefa hoe ekeko ty, de hentitra ho zay tsy maintsy manaiky an'igny. Hentitra tsy ekeko ty, de hentitra ho zay tsy miovova, de tsy manaiky an'igny. Anisan'ny noresahiny filoha tam'izany ny tsindry zay nahazo an'ilay Prime Ministre tamin'izy mbola manamboninaitra zandary, ka tonga de nanapahany fanapahan-kevitra hentitra nametra-pelana. Eo zay le hentitra anankiray hoe tsy ekeko mitsindry mahazo anakay sy nizavatra ny ranana, aleko zao mametra-pelana. Le hentitra ray faharoa am'izay eo no asiatsika resaka am'izay.
Atsika moa samy manana fomba fijeriny, samy efa manana fomba fanehoan-hevitra zany, de sasany moa efa mamoaka ny sary miaraka tamin'ny Anja Rajoelina taloha. Normal izy misy sary miaraka amin'ny Anja Rajoelina, anisany nahazo an'izany laseba tamin'izany koa ny praiminisitra teo aloha. I olo-piasam-panjakana izy tamin'ny fitondrana zany, ka normal raha misy fotoana iarahany amin'ny Anja Rajoelina mpanao gazety na amin'ino, en plus izy nandraikitra ambony teto amin'ny firenena ihany koa. Verina za am'le hoe hentitra karazany roa. Ny namako hafa nenareo mihitsy ny fomba fijery, de ny bilan tamin'ny andraikitsy ny zay nataony tany aloha tany. Nanomboka 2004 ny praiminisitra vaovao niasa tamin'ny Eugénie Samfine, efa niasa ihany koa tao amin'ny Bianco izay miady amin'ny kolokolo. Ny Samfine dia miady amin'ny famotsiam-bola, ny Bianco dia miady amin'ny kolokolo. Efa niasa tamin'ireo sehatra reo zany izy, nanomboka 2004 mandra-pahatonga amin'izao maha-praiminisitra azy reo. Dia ny Ravanitika zany bilan fa tsy ohatran'ny fomba fijerinareo. Fanontaniana mipetraka amin'ny Ravanitika amin'izay dia za hoe ahoana ny bilan ny kolikoly nanomboka tamin'ny fotoana eo mandra-faharavany fitondrana mapara teo. Moa ve tamin'ny nanomboka 2004 jusqu'à amin'ny 2025 tsy nisy aferana famotsiam-bola teto Madagasikara hatramin'izay. Fanontaniana iray mipetraka zay. Iza no olona voasazy na heno hoe voasazy naniditra ampondra tamin'ny resaka famatsiam-bola nanomboka 2004 jusqu'à 2025. Karahantsika mamaly an'izay hoe nisy ve zay sa tsy nisy. Nanahoana ny kolokolo teto Madagasikara nanomboka 2004 mandra 2025. Anjarantsika mamaly an'izay hoe nisy ve ny kolokolo sa ny roborobo ve sa ny hena ve sa ahoana. Zay zany no bilany Ravanitika. Fa tsy ohatran'ny anareo ampiseho sary miaraka amin'ny Anja Rajoelina ohatran'izao kotovojafy any le sisy, tsy manao fomba fijerana zany Ravanitika fa bilan aloha. Eo mahatonga nany amin'ny teny hoe raha ohatra zany hoe nisy ny kolokolo tamin'ireo fotoanareo dia fanapahan-kevitra aintsahoana amin'izay zany no nisy tamin'ny fotoana eo. Dia fanapahan-kevitra aintsa ekeko sa tsy ekeko. Azonareo le zavatra tiako tenena satria misy karazany roa le fanapahan-kevitra entitra, misy lafiny anakiroa. Bon, tsy tohizako iny fa ny olombelona arakaraky ny olona iarahany miasa ihany koa amin'ny lafiny ray ty tenenako ty no mampiova ny olona anankiray. Raha ohatra ataontsika hoe niara-niasa amin'ny olona ratsy izy taloha dia mety nahitana faratsiana ohatra, fa rehefa niara-niasa amin'ny olona tsara izy taty aoriana dia azo antoka seritreretina ny ampivadika hanaraka ny zavatra tsara amin'ny mpiara-miasa. Fomba fiainana zany misy zany, amin'ny maha-olombelona koa dia misy ihany koa zany. Eto dia miraro soa ny praiminisitra vaovao mba ahitana vokatra ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny firenena malagasy. Fa Ravanitika dia zay fomba fijery Ravanitika, tsy mitsara olo be fahatany, tsy mbola nandray ny asa no ohatra nareo. Ahoana ny tsarako olona mbola tsy nandray ny asa nakory nareo efa mitsara kotojafy any le sisy ohatran'izao firongony ihany firongony. Le olona mbola tsy nandray asa na dia sy tolo ray aza na resaka ray aza mbola tsy nataony. Nanontaniany mpanao gazety izy ndre mba aleo aloha vita ny passation. Ohatran'izay le zavatra tiako tenenina hoe samy manana fomba fijeriny tsika, fa rehefa amin'ny asan'ilay olona dia eo amin'izay zay afaka mitsara anazy amin'izay Ravanitika hoe mety ny asan'ity tena mety ho an'ny firenena ho an'ny mety ho an'ny vahoaka malagasy. Fa Ravanitika tsy afaka hitsara olona mialohan'ny fotoana ohatra ny ataonareo. Mangasitraka tombokolay, mangasitraka tombokivavy.